Tompo misy olona androany mihitsy moa izy vao nahita anahy narindra ihany de mamany Fanja ve? Ok de misaotra ny tompo arany tsika tafarake de faly indrindra misaotra amin'ny fampiantranona iresaka tsika senao androany resaka androany sy rapitso tsika iresaka an'izany hatrany ao anatin'ny road tripany malagasy mpanaradian'i Kristy ry moa ty zavatra ataontsika ty ny thème lehibe ao anatin'izay hoe miariarena any an-danitra miariarena any an-danitra zay le zavatra tenenin'ny tompo any Matthieu toko faha 9:20 hoe miariarena any an-danitra de ny zavatra mazava raha ohatra ka makany amin'ny banky ianao zao andeha atao hoe mila vola hony zany zao aty de mahita banky za manokana ve afaka tonga de makao amin'io banky io de miteny aminy hoe me vola ohatr'izao nefa za tsy manana compte ao akory afa aloha zany le hoe mampiasa carte visa iny hafa fa raha ohatra tsy manana compte ao tsy possible ame volana mihitsy le olona na ame crédit na toy izany kone fa tsy maintsy manana compte ao iresaka compte any an-danitra tsika senao amin'ity androany ty iresaka ny mandrakizay atsika isaina an'izay mihitsy hoe enao ve fa mahazo antoka ny mandrakizay anao zay ny zavatra ho resahantsika andao aloha mbola hivavaka tsika raha tsy mampanina anao de mbola hivavaka tsika de resahantsika zay Andriamanitra rainay amin'ny feno fisaorana anao tokoa hatrany zahay nomenao an'izao fotoana sarobidy zao afaka miara-mipetraka eto zay de hisaina an'izany mihitsy hisaina an'izany mandrakizay zany hoe misy fotoana ao anatin'ny rotoroton'ny fiainana tsy tafaeritreritra an'izany loatra mihitsy zay fa ohatrany hoe ny eto le tena izy ay moa samy mahafantatra mihitsy zay rehetra hoe manomana ny mandrakizay ange zahay ty de misaotra fa menao fotoana kely ohatran'izao afaka mipetraka kely de misaina an'izany ianao mihitsy no hiasa ao anatin'ny tsirairay avy zay manatrika an'izao fotoana zao mba hatonga anay afaka anana assurance an'izay mihitsy satria zany nomeny teninao anay manome assurance anay ianao ny amin'izay mandrakizay zay ianao ary ny asa fanamasina ao anatin'izao fifampizaranay zao mitenena manokana aminay tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy amen azonao antoka ve ny mandrakizay anao fantanina mipetraka zany de afaka avy de valinao any an-tsainao afaka nanao discussion kely tsika fa bon mafana be koa ny andro de tsy manao discussion be aloha tsika ty ampiandohana fa aveo tsika afaka mifampiresaka fa samy mamaly any anatin'ny sainy any tsy misy mahafantatra mihitsy tsika hoe rovinany miampitany amin'izany mandrakizay bien sûr mety isaintsika hoe be da be ny olona ty ampitan-dranomasina no misaina hoe ça n'existe même pas fa zany rehefa tapitra ny eto de tapitra afaka misaina an'izany ianao fa zao nefa ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra le nicréé le nanomorona an'izao rehetrarehetra zao de miteny amintsika mihitsy hoe être éternel tsika senao iaina mandrakizay tsy rehefa tapitra ny eto de tapitra misy alika kely ny coco ny anarany teo i coco rehefa maty de tapitra ny amin'ny coco fa ny olona rehefa maty de mandeha mandroso amin'ny mandrakizay de eo mihitsy zany tsika no misaina mety androany any tsika senao miona amin'ny fiainana tsy haiko zany fa de hoentin'ny tompo eto aloha tsika hieritreritra an'izay hoe azonao antoka ve ny mandrakizay anao ny zavatra mazava raha avako ho avy ny fotoanan'ny fitsarana ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny mampatsiahy tsika an'izany raha sy moa hoe tenentsika ao amin'ny mpitory-teny ao toko 1:20 tsy manina rangaha miara-mamaky tsika mpitory-teny 1:20 sy ny atrary amin'ny toko 2:20 ary 4:40 atambatra tsika ao le izy ahoana miara-mamaky tsika ahoana hoy ny teny hoe
mifaliry zatovy dienim-bola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahataniranao ka mandehana ny amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereny masonao raha hatreo ny resaka tena oe ve misy an'izany anaty baiboly ao tonga hony dia mifaly zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy tsika senao hoe mifaly fa izao toy izy atsika inge le misy nefa le izy misy hoe nefa mais ahoana raha le nefany nefa aoko fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na ny soa na ny ratsy tenin'Andriamanitra amintsika senao zany mbola misy an'ity tenin'Andriamanitra ty any amin'ny Hébreu 7:7 mazava be le teny tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana indraindray mandeha ny filozofian'ny fiainana dia misaina hoe misy réincarnation teneniko anao tsotra tsy misy tsy hoe akory raha miketrika be ianao dia mifo ianao dia lasa lehilahy koréanina kely na mifo ianao dia lasa sobakaka rehefa maty tsisy réincarnation izay no mety ho fisainandra olombelona azy fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe maty indray mandeha ny olona dia andeha amin'ny fitsarana izy ao amin'ny Amosa 4:2-12 andaony antsika senao hiara-maky an'ity tenin'Andriamanitra tamin'ny Israely teo izy hoe miomana iona amin'ny Andriamanitra ao ry Israely eo fa androany andao ovaitsika amin'ny anarantsika samy matadidiny anarany daholo tadidinao aloha fiantsonanao hoe izy dia ovaitsika le Israely za zany hiteny hoe miomana iona amin'ny Andriamanitra ao ry tiano dia ianao miteny ny anaranao raikitra ve samy miteny azy aza migonongonona fotsiny eo ampitoerana eo samy miteny azy raikitra alefa soary manisa telo dia miara mitentsika isa roa telo miomana iona amin'ny Andriamanitra ao ry tiano ohatrany hafahafa izany miaino an'le anarantsika le izy mantsy ohatrany mahafinaritra raha tenenina an'le olona za aloha ny ankerinindimby miomana hono fa iona rehefa ny olona ny tenenina an'izany c'est simple fa rehefa hoe za ve ohatrany hafahafa kely any fa ianao mihitsy tsika senao mila miomana amin'ny fotoana tsy takatry ny saintsika mihitsy indraindray ny olona rehefa ty ampitan-dranomasina ty aty ny aina tena enjana be mihitsy ny fikolokoloana azy jusqu'à la fin tena na voan'ny alzheimer be mahagaga ary mbola endre sarobidy mihitsy moa ny aina fa io natazomina hatramin'ny 110 ans ary io ry sakaiza rehefa tapitra ny aina miona amin'Andriamanitra ianao ilay nanome atsika ny aina tsy maintsy mirendre compte tsika ao amin'ny Korintiana 2:5-10 dao ndray raha tsika senao mamaky ty teny ty ahoana hoy izany Paoly milaza hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy rasiny hoe lazaintsika tsara hoy izany le teny hoe tsika rehetra azonao moa dikan'izany tsika rehetra azonao moa dikan'izany toi y compris zay dikan'izany ndraindray masika efa miteny hoe tsika rehetra dia ba hoe tout le monde sauf moi tsy sauf io tsika rehetra dia samy tsy maintsy ho hitanao le hoe tsy maintsy haitsika tsara zany teny gasy zany le teny gasy hoe tsy maintsy inona ny dikany hoe tsy maintsy tu n'as pas le choix dikandrosea na tianao na tsy tianao dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary ho hita toetra miharihary io le teny inona ny dikan'izany hoe ho hita toetra miharihary tsika senao zao eto zao tsika misy mpivady maromaro eto fa io vadiny se io tsy possible mihitsy tsy mahafantatra ny tena secret ampiainany mety tsy tena mahalala ny rehetrarehetra any
tsika eto moa raha teo zao sao tsika vao mifankahita dia nidikany afaka samy mba manao masika kely daholo fa ay mifankahita indray dia tsy maintsy mba manao fahasoavan'ny tompokia manao ohatrany hoe zany tiana fanantena zany ay samy manao mba masimasina kely daholo ohatsia zao le zavatra tenenintenin'Andriamanitra hoe isika samy ho hita toetra miariary ny dikan'izany sans masque ao amin'ny Hébreu toko 4 amin'ny 7:17 ny tenany tompo hoe mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra tsika raha atao amin'ny teny frantsay tsotra tonu be eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy zavatra azotsika fenina eritrereto nge zany hoe ny fiainanao ohatra hony zany ndao ny saina hoe ny fiainanao hony alefa eto amin'ity écran ty ny 24 heures amin'ny fiainanao ny film nanomboka tamin'ny maly ohatr'izao hatramin'izao alefa eto mba ho hitan'ny olona rehetra ao anao izy ianao raha zany ny atao ozy angamba ianao kaloha supprimena aloha le ty sao dia hoeaka be orsia le zany tenenin'Andriamanitra amin'le hoe ho hita toetra miariary eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra miariary io hita eo daholo zany amin'ny fiainantsika mba handraisany hita eo anatrehan'ny fitsaran'i Kristy io izy mba handraisany olona rehetra arak'izay nataony tenany na tsara na ratsy manao remarque kely tsika sainao ravako remarque kely tsika hoe hita toetra miariary mba handraisantsika zay nataontsika tamin'ny tenatsika hitanao ny zavatra hitsaran'Andriamanitra anao dia nanomboka taminao teraka mandra-piala ny fofonainao eto ambonin'ny tany asiantsika remarque kely zay ny dikan'ity hoe zay natao ny zavatra nataontsika tamin'ny tenatsika ny zavatra ny dikan'izany dia zao ny zavatra atao amintsika ao aoriana ny fahafatesantsika dia tsy misy conséquence mihitsy amin'ny fitsaran'Andriamanitra atsika tasiny hoe taveriko aminao tenenina kely ny zavatra ataontsika ao aoriana ny miala ny ainao safady sakaiza indraindray mantsy mety misy zavatra ny antsaintsika fa mety hoe zay ny culture nahazatra atsika fa ny tenin'Andriamanitra zao nijerentsika satria izy le hitsarantsika mety hoe anaovana fitaovam-pivavahana tena raitra be mihitsy ianao rehefa maty fa lazaiko anao ça ne changera rien tsy mampiova ninina tsy mampiova ninina mandrakizay anao zany fa ny mandrakizay anao dia miankina amin'ny hoe inona ny safidinao nanomboka tamin'ianao teraka mandra-pahafatinao hatreo ny vita ny safidy na anaovantsika hoe tena cortège be mihitsy nanatitra anao tany ampasa na tena enjana be mihitsy le fotoam-bavaka tsy mahatonga ny fanahinao ho voavonjy akory zany raha ohatra le izy ka mbola tsy voavonjy teto ambonin'ny tany mila azontsika senao tsara zany aloha zay hoe safiditsika ankehitriny any amin'ny bokin'ny Daniela toko 2:20 mbola miresaka fitsarana ihany sika fa tenenin'Andriamanitra tsara hoe le mandrakizay ange il y a deux sortes de mandrakizay misy karazany anankiroa le mandrakizay hoy tsara amin'ny bokin'ny Daniela toko 2:12 hoe maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo ny sasany no any amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany no any amin'ny enatra sy latsa mandrakizay eo zany tsika senao mandinika soa anankiroa ihany ravako misy mandrakizay karazany anankiroa dia aizany misy anao le mandrakizay fiainana ve sa mandrakizay enatra sy latsa mandrakizay somary tsy mahafinaritra no miresaka afo be kanefa dia mila miresaka an'izany tsika satria misy an'izay mandrakizay zay mety miandry atsika hitanao rehefa maty ny olona mampahery ny saitsika andeha ataoko hoe mampitony ny velona no mieritreritra ohatra ny asiana n'iny ripa kely iny zany hovaina an'iny daholo ny photo de profil ny havana rehetra rest in peace ny dikan'iny hoe repose en paix alazaiko anao fa tsy voatery mireposer en paix mihitsy izy fa miankina be mihitsy amin'ny safidiny tetỳ ambonin'ny tany
fitsarana ohatry ny ahoana ny miandry atsika eo zany tsika no mety misaina hoe le izy ekitina tonga de suspense total orsia raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe suspense ny mandrakizay anao de hoy za hoe soa ihany ianao fa tonga teto fa tsy suspense mihitsy le izy tsy misy suspense satria efa napetraka Andriamanitra mazava mahafinaritra be ty Andriamanitra tsika ty fa omeny atsika ao anaty baiboly ao ny sopapan'le izy azafady efa teneniny kely amintsika hoe qu'est-ce qui va se passer amin'io fitsarana io any Matthieu 5:20 ny ahitantsika senao ny patipatin'le izy alefa ny tsaratsy zany io ohatry ny ahoana ao amin'ny Matthieu 25 andrasiny vakiko aminao manomboka eo amin'ny anjeny faraiky amby telopolo hatramin'ny faefatra amby telopolo raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny hoy izy arahany anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandriana ny voninahiny izy zay zany le hoe fitsarany Kristy ny firenena rehetra angoniny ao anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondry eo amin'ny akavanana izy fa ny osy eo amin'ny akavia ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny akavanany hoe avianareo izay notahindraiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana n'izao tontolo izao misaina zany tsika senao rehefa tonga izay fotoana izay angoniny ao anatrehany daholo tsika na maty tsika amin'io na mbola tsy maty tsika fa tonga Jesosy angoniny ao anatrehany dia hanavaka izy tahaka ny fanavaka ny ondry amin'ny osy mahavariana foana io zavatra tenenin'Andriamanitra hoe fa maninona ary izy io tsy atao hoe tahaka ny fanavaka éléphant saka ohatra zany zao tonga dia ohatrany mazava be ry éléphant dia ry saka ane fa hoy izay fanavaka ny ondry amin'ny osy ianao fa nahita troupeau-na ondry sy osy matetika miaraka zany any atsimon'ny nosy matetika misy troupeau-na ondry sy osy fa ny ondry sy osy ry rehefa tazanina lavitra tovy manakaiky ianao oay misy volombava be ty osy ty zany rehefa manakaiky azy ianao vao hita akaiky ohatran'izao nge zao tsika senao aiza moa zao ny anavahantsika hoe iasina ohatrany vovonjy io indimby tsy haiko loha le manao solomaso reny na tafiditra reny no tsy ohatr'izany ingetsy Andriamanitra mahafantatra tsara hoe ohatry ny ahoana zao tsika senao dia hoy izy hoe tahaka ny fanavaka ny ondry sy ny osy dia ianao zany zao amin'io fotoana io aiza ho avy ange io fotoana io ao amin'ny akavanana ianao sa ao amin'ny akavia sa ianao hiteny hoe zakerytiana haiko mizoe an'izany eo ampovoany rehefa tonga io dia mitsambikina kely tout de suite ao amin'ilay akavanana sao dia tsy hanampitoana isainana an'izany ianao tsy misy eo ampovoany le izy soit ianao amin'ny ilany soit ianao amin'ny ilany fa ianonao ange ny finalité an'le izy eo amin'ny anjeny faraiky amby efapolo sy ny enina amby efapolo zao ny raiky amby efapolo hoe zay ao amin'ny akavia ozy izy dia teneny hoe miala amiko nareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay zay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny tena misy ny afo be ry sakaiza fa tsy fampitahorantsika ny zanatsika fotsiny hoe raha maditra dia makany fantatrao moa fa ny baiboly miresaka kokoa ny afo be noho ny lanitra be da be ny olona mitory teny ankehitriny bon nisy fotoana nanao fampianaran'izay tany ananina tany dia misy olona nanao remarque tokoa vita ny fotoana hoe ianao miresaka loatra ohatrany hoe menacé be an'le olona ianao miresaka be ny afo be fitiavan'Andriamanitra ny tena tokony mais bien sûr resantsika ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy azontsika mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy azontsika aloha hoe misy ny afo be fa ny afo be tena tsy natao an'ny olombelona fa namboarin'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny anjeliny fa izao nefa ny devoly ryse tsy te handerery ihany ary lazaiko anao fa tily betsaka mihitsy izy hoe ndao niaraka amin'ny any anjiny fahinana amby efapolo ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay le atao amin'ny akavia fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny dikany tena misy ny afo be tena misy ny afo be ao amin'ny Romana toko fahenina anjeny 7:20 dia miteny ny tenin'Andriamanitra fa fahafatesana ny tambiny ota
zay ange le afo berse indraindray tsika sainao rehefa misaina hoe fahafatesana de ohatrany hoe arehana ohatrany hoe tsisy ninina ntsony zany zay tsisy fa tsy hoe tsisy ange ndikany hoe maty ce n'est pas que nous n'existons plus fa ndikany hoe fahafatesana de c'est une vie sans Dieu, c'est une vie sans vie. De zany ny iainan'le olona mandrakizay Andriamanitra ny mazava maizina total zany ny fiainany. Andriamanitra ny fiadanana korotam-bolona du début jusqu'à tsisy fin ny fiainan'le olona zany. Fijaliana mandrakizay zany ny ao ambadika fa izao nefa enonao le tenin'Andriamanitra fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Inona ny zavatra miandry anao? Misy karazany anankiroa reo. Fiainana sa fahafatesana? Fiainana sa fahafatesana? Fiainana mandrakizay sa fahafatesana mandrakizay? Ny safidinao eto ambonin'ny tany no mamaritra an'izay ravako. Ny safidinao eto ambonin'ny tany. Tsy afaka manao ny safidy eo amin'ny toeranao. Ny mamanareo ohatra zany na mpiandro be takin'inona ary mamanareo tsy afaka manao safidy eo amin'ny toeranao izy. Ao amin'ny Deutéronomie ao zao tsara ny tenin'ny pony nga Mosesy ty miteny hoe miantso ny lanitra sy ny tany any io Mosesy ho vavolombelona fefa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Fa tsy ianao ihany sy ny taranakao. Fantatrao moa fa ny safidinao dia manana conséquence amin'ny fiainanao mandrakizay anao. Fa tsy ianao ihany fa mandrakizay amin'ny famianao koa, ny taranakao anao ny safidy. Misy an'ity tenin'i Jesosy ty any amin'ny Matthieu 7 tenenan'ny tompo amintsika mazava 7:4 sy 4:10 hoe midira amin'ny vavahady ty ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Eo ihany zany tsika sianao dia mandinika hoe lalana aiza zao no misy anao, zao tsika sianao miteny zao. Na tianao na tsy tianao, tu es dans une certaine direction qui va te mener où? Makaiza. Hitanao ny fandriky ny devoly teny fotsiny ze lalany ihany lalana fa dia mandeha aloha miaina mifoa maraina. Rahampitsy moa tsika hiresaka an'izay hoe ahoana ny puissance tsara amin'ny fiainantsika. Fa androany aloha makaiza ny direction amin'ny fiainanao. Makaiza ny misy anao. Raha miverina tany amin'ilay Matthieu 25 teo tsika bien sûr tsisy teny samy raha mampanangan-tanana anao ve za hoe iza aminareo ara ny candidat teo any amin'ny fahaverezana. Tsy ataon'izay morsa. Iza aminareo ny teo any amin'ny afo be atsangano ny tanana. Misy. Raha ohatra kosa aloha ianao manangan-tanana amin'izany dia hoy za hoe akao ambulance sa mety fa tena tsy mety. Vony saina. Tsisy teo any fa le izy ange ravako tsy hoe tsy teo any fotsiny tsika dia hoe mety ho azy tsy mety ho azy fa misy safidy. Ary za tsy afaka misafidy amin'ny toeranao. Za efa nanao ny safidiko. Fa za misy ny fampizarantsika zao mba hahatonga antsika hoe naiza misy gasy rangara vao mbola mangetaeta amin'ny tompo dia atao mazava. Tena ao anatin'ilay lalana ve ianao? Tonga any an-danitra ve io lalana io sa ozy ianao hoe je pense. Ngala izy hoe tu penses. Il faut être sûr. Ary ny mampasura antsika finina ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Dia zao ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dona amin'ny rindrina tsika se fa marina eo anatrehan'izy aloha zany ty tantarainy ty se. Ny marina hono ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ndikan'izany raha ataontsika hoe tia le fiainana mandrakizay, atony zany Andriamanitra. Raha eo am-baravarana eo zany tsika
te hiditra ao dia iza ihany ny tafiditra ao ny marina any a ny marina ihany ny fanontaniana hoe marina eo anatrehan'iza ary eo anatrehan'ny olombelona ve sa eo anatrehan'Andriamanitra tsika senao mantsy a lala be mety ohatrana mihitsy ianao zany be azona tamin'ny fiainana kristianina velona be a tendikany a za aloha raha mandinika ny tenako hoe zany a taloha za raha par rapport aux autres hein, j'étais assez marina ene mety misy mampime kely de foava kely fotsy sinon kely fotsy de ahoana mety ve zany le marina kay raha avako tsy ny olona ngeny ampiditra anao ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra raha ndeha ataontsika senao ohatrany hoe note le izy ohatrany hoe noty tsy tadidiko tsy nefa nresako anao ohatr'izany zany taloha tamintsika niona na tsy fa tsy maninona raha ndeha ataontsika hoe note sur 20 zany le note mpiainana firy sur 20 zany ny olona miditra atao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ny marina makao amin'ny makany amin'ny fiainana mandrakizay raha hoe mena noty zany dia firy ozy nareo zany dia mety hoe tafiditra 20 zany ny dimy firy ozy ny eny hafa mahazo moyenne ny sekely plus de 10 mais zany zao aloha dia afaka baky ho firy ny eny hafa iasina saika ny teny bon mety mieritreritra tsika hoe raha ohatra zany zao raha zay 14 de moyenne dia efa bien mention bien zany 14 zany 16 zany dia mention très bien tafiditra be mba mionoty amin'izay aloha fiainany se firy zany zao ny note se hatramin'izay ny ainany se zay se zao firy taona mety hoe note firy zany se raha ataontsika par rapport aux autres aloha za aloha zao tamin'ny taloha nisy fotoana tena mety mba mety 14 et demi misy fotoana aloha tonga dia 2 tsy isefitra fa zao nijikan'izany ange raha avako matony devoir anankiray 16 le izy na ataontsika hoe 19,99 sur 20 ina ny dikan'izany misy zavatra tsy marina zany azonao le raharaha nefa ny tenin'Andriamanitra zao miteny any amin'ny Jakoba any toko 2:10 ndony raha maky an'ity Jakoba ty tsika sehina le teny hoe ahoana fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha mampitehiteny zany Andriamanitra andray kosa ka moa Andriamanitra tsy mpamindra fo ianao mais bien sûr mpamindra fo izy fa tena caractère-any koa tena masina izy tsy possible tafiditra ny lanitra mihitsy ny 19,99 ny se satria masina izy 20 sur 20 ihany ny tafiditra efa mety nomeko anao le sary taloha be efa nomeko anao foana sarina jus aty raha ty efa nomeko anao le sary hoy za hoe ianao zany mahoatra zao ny andro zany tena ianao avy nanao marathon tena mangeteta be mihitsy tonga atao amin'ny trifanja mifanja jus aloha tsy ataoko hoe tonga any amin'ny trifanja fa tonga aty aminay aloha zany manao zany fa tsy mangateta be ianao meko jus de corosol bien glacé fa eritrereto hoe misy rewaka kely une cuillère café misy te hisotro tsisy te hisotro une cuillère café fotsiny ahoana ny atao mba hatonga an'iny afaka sotrony donc anga tapohana eau de javel iny dia mety zany ve tapohana eau de javel ve le izy dia amin'izay mba tsy mety sa ve tapohana jus pur ray bidon jaune
Isotro ianao tapohana jus pur ray bidon jaune. Lazaiko anao fa tsy isotro ianao. Sa hoana fa maninontsika sy ianao no mieritreritra hoe rehefa eny za ohatra ny ratsiratsy kely ratsiratsy kely fa ao fa tapohako zavatra tsara moa tsy zany ny zavatra eritreretintsika amin'ny fiainana. Je vais essayer andehanao hiezakanao zavatra tsara mba analan'ilay zavatra tsy mety nataoko. Orsea aza misy mieritreritra an'izany fa tsy mandaitra amin'Andriamanitra mihitsy zany satria tsika sy ianao raha tsy hisotro jus misy ireo koa n'Andriamanitra no eritreretinao fa hisotro. Tsy possible. Ndikany ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika mankatoa manontolo ny lalàna rehetrarehetra. Galatiana 3:10 sakaiza ny fenitra ao anatin'izany zao ny fenitra n'Andriamanitra zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambany fanozonana izy fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Bien sûr mety tamin'ny ianao ndraisina mpandraisa inona tena résolution be mihitsy fa ataoko ty resaka kristianina ty anao anty nga io sakaiza anao nga mety tsy mety tsy mety fa le tenin'Andriamanitra tsy na ny fenitr'Andriamanitra miteny izy hoe diso amin'ny ray aloha dia meloka amin'izy rehetra. Raha ohatra ianao ka te ho hamarinina amin'ny lalàna dia mahareta ary mankatoa azy rehetrarehetra tsy akijanona mihitsy ary izy rehetrarehetra tsy misy hoe ankale mitian'le olona matsiravina iny kosa aloha tompo aza saina mitiany iny fa iny tsy tafy iny kala izy misy an'izany tsisy an'izany. Ndikany raha afako dia ity tsy misy olona mihitsy eto ambonin'ny tany ndrao ianao eritreritra hoe ianao no voalohany atratra ny fenitr'Andriamanitra. Tsy possible atratra ny fenitr'Andriamanitra. Dia tenenin'Andriamanitra voaozina angentsika tsy maintsy fantatrao tsara ny vaovao ratsy zay vao azonao tsara ny vaovao tsara. Voaozina kay tsika sy ianao. Amin'ny Romanina 7:10-12 sy ny 13 zao tsara ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy marina na dia iray akory azy. Efa fantatr'Andriamanitra tsy misy mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao tsara na dia iray akory azy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Diagnostika an'Andriamanitra amintsika sy ianao zany tsy mila discutena fa sainina hoe ok satria misy fotoana angentsika sy ianao mieritreritra misy zavatra mba tsara kely kosa ty amiko aiza ve osia tsisy. Andriamanitra miteny tsisy ninina tsara ny amintsika sy ianao. Za mampatsy mety an'le développement personnel raha izay avy hatrany fotsiny ny ataonao tsisy satria tsy afaka hoe zakeo kopakopahana kely ao tsisy zavatra hokopahana kory ao tsisy tsara amin'ny fiainantsika. Ndikany very daholo tsika rehetra. Zay ny dikany hoe mila mpamonjytsika very angeny etatsika samy very any any afo be daholo tsika. Fa zao nefa mitoy an'ilay Galatiana 3:13 sy 13 dia hoy tsara ny tompo miteny hoe hita marimarina fa raha amin'ny lalàna tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no velona. Tsy possible mihitsy ianao hiezaka ho marina eo anatrehan'Andriamanitra hoe j'ai fait ça raha izany ny eritreretinao miantoka ny mandrakizay anao dia sokafan'ny tompo mihitsy ny masonao androany hoe mipetra tsara. Fa izany ny tenen'ilay olona any amin'ny Matthieu 5 hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zay namoaka démonie tamin'ny anaranao dia nanao asa lehibe sady mety pasteur ny katekista mpiandro zay titre rehetra ao amin'iny Matthieu 5 angezany dia hoy nefa ny tompo miteny hoe mais je te connais pas. Grave iny zavatra iny ravako grave mihitsy no hoe ianao zany tena efa ela ny ainana niaraka tamin'ny tompo nefa tsy fantatry ny tompo.
ny ahafantaran'ny tompo atsika senao a ny finonan' Jesosy rery no afaka mamonjy atsika. Zay ny vaovao mahafaly raha avako. Ny vaovao mahafaly a dia ao amin'ny 7:10 hoe i Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona eo amin'ny hazo. Inona ny dikany? Tsika senao no tokony miantona ao, tsika senao no mila saziana, tsika senao no meloka, fa tian'Andriamanitra loatra tsika. Te hiaina mandrakizay miaraka amintsika Andriamanitra dia hoy izy hoe aleo mihitsy Jesosy ilay zanany lahatokana no alefa haka ny plasinao, dia naka ny plasinao teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia nentiny daholo ny ozona rehetrarehetra. Indraindray tsika mandeha amin'ny fiainana misy blocage be, misy tsatoka, misy je sais pas quoi daholo tantaraina eo amin'ny fiainana eo. Orsia efa nentiny Jesosy zany, efa nentiny. Fa indrindra ny fahotantsika senao izay mahatonga antsika tsy afaka manana communion amin'ilay Andriamanitra. Efa ndravan'i Jesosy zay efitra ngeza be, écran be zay, dia afaka tafiavana amin'Andriamanitra. Nanomana lalam-pamonjena ao antsika Andriamanitra itsika loatra le jaona toko 7:5-10. Ahoana moa ilay izay miaraka mitentsika senao fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra. Aleo aloha andraso hoe aleo ataontsika hoe tsy izao tontolo izao, samy miteny ny anarany iray tadidinao hatrany ny anaranao a, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra ny tiana, dia amboary ohatr'izay teneniny ianao alefa miaraka tsika hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny tiana nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very tiana mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hitanao zany ananako assurance hoe satria za mino an' Jesosy, dia tenin'Andriamanitra miteny hoe rehefa mino an' Jesosy tsika, satria Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny Jaona 14:6, dia manana fiainana mandrakizay aho zany. Tsy hoe mety hanana fiainana, fa Andriamanitra il ne pourra jamais mentir et il ne sait pas mentir. Tsy mahay mandaingana Andriamanitra tsika. Rehefa mametraka ny finoantsika amin'i Jesosy tsika dia mahazo fiainana mandrakizay. Jesosy ihany ny lalana, tsy misy akoatra azy. Indraindray tsika senao mieritreritra indrindra amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana ataontsika entre guillemets oui, bon, tant que tu crois ce que tu crois, ça marche. Tant que tu es sincère, mety io. So dia mba eritreretinao fa zany no fiainana. Zany ny eritreretin'ny olona betsaka, zany antsoina hoe évangile universaliste. Fa tsy zany se le izy, tsy hoe mety foana. Raha mino silamo tena mino be mihitsy izy, tena mino amin'ny fony rehetra, tafiditra ny an-danitra. Ny tompon'ny lanitra nge raha afaka dia nanoratra ny baiboly, Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, izay ny tompon'ny lanitra. Dia izy no miteny hoe Jesosy no lalana, il est le chemin, la vie et la vérité. Tsy miteny izy hoe il est l'un des chemins. Azonao zany article atsika zany défini dikany tsy misy afa-tsy Jesosy ny lalana. Indraindray zany nareo kristianina koa dia ohatran'ny fanatika be zany nareo, tsy haiko izay fomba hitenenana azy, fa fahasoavana ny fahalalana hoe Jesosy ny fiainana. Dia zany tsika senao fampahery hoe efa tena anananao ve, ina ny ataonao mba azahoanao antoka ny fiainanao mandrakizay. Misy pavitsivitsy reto tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Miaiky aloha tsika senao hoe ok Jesosy 17/20 fiainako, fa ratsy tanteraka zany devant toi, ratsy tanteraka. Matthieu 5:5 miteny ny tompo hoe sambatra ny malahelo ampanahy. Ianao moa dikan'io malahelo io bankrupt ny dikan'io raha atao amin'ny teny anglisy. Ny dikany tena olona tsisy hevitra fa mantra, tsy misy nininona mihitsy zany afaka hitenenana hoe za kosa aloha mba vonjeo Andriamanitra fa za nge fa mba ohatr'izao hoe non, tsisy nininona afaka hitenenantsika. Sambatra ny malahelo ampanahy fa aza ny fanjakan'Andriamanitra.
hoy tsara Paoly any amin'ny Romanina 7:18 hoe fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Aty amiko ihany no fikasana saingy ny ahatanteraka ny tsara. Azaki tiana aloha io any azafady. Any merci. Saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato. Ina ny atao? Resy lahatra fa ratsy tanteraka dia ny atao mibebaka manotana. Ndikan'le hoe mibebaka le sambatra manaraka hoe sambatra ny ory. Ndikany hoe mibebaka raha avako tsy formule tenenina rehefa lady fotsiny hoe efasiny liturgie atsika ry sakaiza sambatra ny voavela heliko alefasy aloha zao fiakekeliko dia samy le izy ange tsy tenenina fotsiny hoe mifona amin'izay tsy nety rehetra nataoko e. Hitanao tsy izay fa ndikany hoe miaiky tsika zay le tenin'Andriamanitra ndikan'le izy hitako le fahotako hoe za ve nanao an'io tena tsy manina tsy maintsy teneniko kely ihany le ohatra ratsy velona be anankiray allo teneniko io fa manampy ahafahantsika misenao mahita le hoe le manota c'est quoi le manota nge asiny devoly an'le ohatrany anesthésie kely zany le izy tsy de maninona ange mananona kely fotsiny ve fa mila sainao tsara. Raisiko foana ty ohatra ty fa zataitra mihitsy zay fa ampijery azy foana resaka WC ndray zao le tataraiko any a WC 101 tanao le lavaka ny lava-pringa sy azafady le any Madagasikara le lavana 4 metatra ny alavany ny alaliny efa ho feno le izy dia misy boiro kely anankiroa fotsiny asinan'le tongotra ny ambanivohitra reo io azonao poritra benao le boiro efa loa ianao poritra be tsy maintsy nakao latsaka tao anaty WC ianao nefa ianao le izy 4 metatra ianao tsisy 1 metatra sy 10 otrany tompo mamindra-fo fa azonao tsaina ohatr'izany mihitsy ange ny dikany hoe manoty latsaka ao anaty WC ianao sao dia eritreretinao le izy mantsy asiny devoly ohatrany safosafony kely tsy koako io milamina fotsiny fa latsaka ao anaty WC ianao dia ina ny ataon'Andriamanitra ve teny aminao hoe tiana mivoa atao sasana non satria zao io WC io akoatra ny mahafeno azy onaona le izy azao zany à chaque fois que tu bouges miletika ho enao hitanao zany nge le 1er janvier anao zany ty taony ty amaky baiboly ray manontolo zafady zany ty taony ty tena ho ty vady be mihitsy dia anaiky dia atsaiko dolo zay résolution anao rehetra mampime be anao fa 10 janvier anao dia efa nampime satria tsy vitany résolution anao fiainana ina nataon'Andriamanitra tamintsika nalefany Jesosy satria tsika senao tsy mety ho tafavoaka mihitsy dia hoy ny tompo any amin'ny Korintiana 2:5 zany dia ny faraiky amin'ny 20 hoe ilay tsy nalala ota ny nataony tonga ota mba ho fahamarinan'Andriamanitra ho amintsika bref qu'est-ce qu'il a fait restsika sary an-tsaina azafady fa tsy mahita sary marikiriko akoatra ty dia teneniko anao ohatry ty mihitsy le izy nidina atao mihitsy Jesosy hanosika anao miakatra dia anao ve zany efa tosika miakatra dia mbola ho ihany ianao hoe non Jesosy laisse-moi tranquille je suis ta manabe za ve somary misy tsika seho misy fahavoazana kely satria tsy réalisentsika ny aratsy sy nyle nisy atsika sy ny atsara ny tian'Andriamanitra hitondrana antsika midikany hoe mibebaka ravako dia misy an'izay alahelo
le hoy tsara ny amin'ny Ézéchiel 36 hoe rikoriko pahotana. Waouh, c'est dégueulasse. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hoy tsara ny ten'Andriamanitra hoe miaiky ny fahotantsika isika. Ndikany hoe mibebaka io le zavatra dia tu tournes 180 degrés. Mitodika ivoan'le izy ianao fa tsy makantsony e. Misy changement de fisainana mihitsy ao anatiny fa tsy hoe mitodika 360 degrés azonao zany eto ianao tena ratsy tokoa ty ry tompo eny efa iverinao ihany mais non tsy fibebany zany mibebaka ianao miaika an'izay dia inona le dingana apetrao amin'ny Jesosy amin'izay le finoanao. Zao natoko 7:7 sy 1:30 iny tompo hoe zay mino azy dia tsy hoe lohina. Eny zany langeny fitiavan'Andriamanitra antsika ry tsy mila misy asa avy any aminao mihitsy na kely azy ny avovonjy anao fa hoy izy hoe nitetaviko aminao juste hoe mino ve anao fa je suis mort pour toi, je suis mort à ta place. Zay fotsiny tiany Jesosy hoinotsika tsotra be loatra. Zay foana zatra teneniko hoe sarotra be mihitsy ty fiainana kristianina ty fa c'est trop facile. Tsy hitanao ohatran'ny manahirana ve zany? Sarotra be loatra ny fiainana kristianina satria mora loatra. Sarotra be amin'ny fisainantsika no misainany hoe aiza koa ve dia tsy hanao ninona mihitsy fa dia mandray fotsiny. Zay ny tediavin'ny tompo amintsika. Zay mino azy dia tsy elohana fa zay tsy mino azy kosa dia voaheloko raha teo satria tsy mino ny anarany zanaka lahy tokan'Andriamanitra. 5:30 done raha tsika senao mamaky ahoana le teny zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra mitoetra eo aminy. Misaina kely tsika senao aiza hoe za miplasinao afaka azo antoka tsara androany azo antoka ny mandrakizay anao. Jerenao tsara ny temps du verbe ao anatiny io zay mino ny zanaka manana tsy hoe hanana tsy hoe tu auras la vie, tu as la vie éternelle. Manana fiainana mandrakizay. Rehefa tsy mino ianao tsy ahita mitady ianao e. Enzana angely fitadiavana fiainana eto ambonin'ny tany. Aty amin'ny tany mandroso be anareo aty mandroso amin'ny fiemorana zany ngamba tsy fantatro intsony. Enzana be mihitsy raha hitady fiainana. Mahay maka plaisir be vazaha fa fiainana petit f zany tsy afaka mitsilailay eny amin'ny plage dia afaka fa rehefa tonga ny eba amin'ny fiainana dia ahoana sy ahoana ny fiainana se. Zany mihitsy nge ny tenenan Jesosy hoe zahavo izy izy mba hanana fiainana sady hananany be da be. Zany mihitsy ny tenenan Jesosy any amin'ny Jaona 14:27 hoe fiadanako no omeko anareo tsy mitovy amin'ny fanomen'izao tontolo izao. Ianao ve manana? Za manana dia raina ny tompo no ny fahasoavan'ny tompo fa napetrako tamin'i Jesosy ny finoko dia afaka ninona tantarainy fiainana eo. Tsy miankina amin'ny hoe mahafinaritra sa tsy mahafinaritra ny fiainana tsy mahafinaritra foana ka fa miaraka amin'i Jesosy nefa dia misy an'izay fiadanan'izay. Ina ndikany hoe manana fiainana mandrakizay ianao tapany farany teneniko anao. Ndikany hoe manana fiainana mandrakizay ianao ao amin'ny Korintiana 2:5 hoe maty hamonjy ny olona rehetra Jesosy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Tian'Andriamanitra ianao hoe tu ne vis plus pour toi-même. Ny olantsika sy ianao mampa-misérable tena ny ainako zany sy kely mampa-misérable amin'ny fiainantsika c'est parce que nous vivons pour nous. Rehefa focus tamin'ny tenanao ny fiainanao eo ianao ndraisana alazaiko anao ka satria tsy misy zavatra afaka hisatisfaire anao eto ambonin'ny tany. Mety ho satisfait kely ianao amin'ity
fa mety fotoana fohy fa ny tenin'Andriamanitra manoro antsika hoe velona ho an'ny hafa tsy ho an'ny hafa ho an'izay maty ho antsika ho an'i Jesosy tsy ho an'ny hafa fotsiny tsy miaina ho anahy intsony a zany ilay tenin'ny Paoly any amin'ny Galatiana 2 ny antsoina hoe fiainana kristianina dia tenenin'ny Paoly amin'ity ny fintiny voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliantsika tsy tsika tsono ny velona fa Kristy ny velona ao anatintsika ny velomantsika ankehitriny amin'ny nofo dia izay ivelomantsika amin'ny finoana izay miaina ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tiantsika sy nanolotra ny tenany hamonjy antsika miaina amin'ny finoanan'i Jesosy zany izay ny hanomboantsika amin'ny fiainana kristianina dia izay koa no hanohizantsika azy misy an'ity tenin'i Jesosy tamin'ny Nicodémosy ity milaza hoe raha tsy ateraka indray tsika tsy mahazo mahita amin'ny fiainana ny fanjakan'Andriamanitra raha misy olona ozy tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy rehefa manana an' Jesosy tsika izay tsika ny antsoina hoe nateraka indray tsy termana fiangonana zany na terma ina fa termana fiainana tsy possible miaina ny olona anankiray raha tsy teraka izy aloha dia ohatr'izay mihitsy koa fiainana maha-kristianina misy fotoantsika sanao mieritreritra hoe satria tsika zanaka kristianina dia tonga dia kristianina non tsy mandeha automatique ohatr'izany ka ilay izy tsy misy olona teraka kristianina mihitsy eto ambonin'ny tany na ray azy no mota kely mafatifaty be mihitsy zanakry tiana sy lalaina jedaya kely mamy an'izany fa tsy kristianina aloha iny fa tezaina ao anatin'ny kolotsaina kristianina izy ahafantatra ny Kristy ary mila misafidy an'i Kristy ilay zaza dia ianao koa zay le safiditsika zay no manomboka ny hoe nateraka indray sika mila teraka indray raha misy olona amin'ny Kristy dia hoe ny tenin'Andriamanitra hoe olona vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha efa tonga vaovao ireo ndikany hoe manana fiainana mandrakizay tsika dia hoy ny teny any amin'ny jaona 1:7 hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voan'Andriamanitra azonao midika an'izany amin'ny teny hafa hoe ny semence an'Andriamanitra na ny ADN n'Andriamanitra mihitsy ry dika an'izany no lasa ao anatinao zany ke ny dikany ny voan'Andriamanitra ny lasa ty anatsika dia tsy mahay manota misy olona ao anatinao le olona vaovao anatinao tsy mahay manota satria nateraka Andriamanitra manana fiainan'Andriamanitra ao anaty tsikitsika dia lasa tian'Andriamanitra tsika satria fantatritsika ny fitiavantsika fitiavany atsika dia lasa tia azy tsika dia lasa vonintsika ny tena hoe ahafohy ny zavatra rehetra ho anazy mbola resahako anao tsara zany rapitso lasa tiatsika mihoatra noho ny zavatra rehetra io Andriamanitra io satria mila azonao an-tsaina dia ity ny lanitra raha avako mamarana azy tsika senao ny lanitra dia natao an'ny olona tian'Andriamanitra ary izay ihany misy tenin'Andriamanitra maromaro milaza an'izay any amin'ny Korintiana any zao Korintiana 16:22 raha misy olona tsy tian'ny tompo aoka ho voahozina izy mananina be zany teny zany mafaitra be fa ty resaka fiainana kristianina ity tsy question morale hoe tu fais le bien non tsy zany c'est une question de relation d'amour entre nous et Dieu fifandraisam-pitiavana ho anao ohatry ny ahoana io Andriamanitra io fa ny lanitra dia nampanantenainy ho an'izay tia azy ianao ve zany tian'Andriamanitra raha avako ny satroboninahitra fiainana io dia nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy mety ajanoko eo aloha ny zavatra resahantsika senao amin'ity androany ity fa efa afaka ajanoko eo hisaintsainantsika senao an'ilay izy hoe azonao antoka ve ny fiainanao mandrakizay zay le resaka resahantsika aloha zao
misy anankiroa le lalana, misy anankiroa le finalité, tsy misy suspense mihitsy ao anatiny fa misy safidy atao dian'izao. Afaka miteny ianao hoe ok tiana za isaintsaina ndao fa 8 eo ihany, fa ndreo dia tsy misy fotoana isaintsainana tsony fa tsy le filazantsika gasy azay hoe ny aina tsy mifametra. Misy tsirony hafa mihitsy io fiainanao io rehefa fantatrao assuré ny mandrakizay ianao. Ary zany mihitsy ny zavatra tiana hifampahirezantsika amin'ity androan'ity rapidisika mbola hiresaka hoe ahoana ny iainantsika fiainana misy dikany mandrakizay ny andavanandrom-piainantsika. Androany aloha tsika mandinika an'izay dia meko fotoana mihitsy ianao ravako aloha isainanao hivavaka tsika zao, aza vela fotsiny hoe nety le tenin'Andriamanitra, tsy haiko izay fomba fitenenanao azy tsara, tsy haiko na fa tsy zay, tsy zavatra qualifié nohatrizay fotsiny tenin'Andriamanitra fa fiainana raisiny. Sainy hoe aiza ho aiza ianao raha misy décision mila raisina dia raisina, mila ahitsy ny fisainana dia ahitsy hoe teo amin'ny tompony fonao. Vavaka tsika akipio ny masonao dia mivavaka tsika se. Andriamanitra iray misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay hoe nisoratanao anaty baiboly ao kay ny lalan'ny famonjena, ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Dia ianao miteny aminay hoe midira amin'ny vavahady ety, miteny aminay ianao hoe misafidiana ny fiainana mba ho velona. Tompo tsy mahafantatra ny olona rehetra eto fa ianao tena mahalala tsara. Tsy lovy amin'ny fahazavanao. Raha mbola misy aminay reto Tompo tsy manana antoka an'izany mandrakizay anay zany. Mety mbola misalasala zahay, na mety mbola nanisy toky na dia kely akory azy tamin'ny asa soa, ny asa tsara, ny fanompona ataonay dia eritreretinay hoe mba tsy efa nahazo sitraka taminao tamin'izany kosa ve zay misaotra Jesosy mampatsiahy anay fa tsy misy ninina ataonay kay afaka mamafa ny fahotanay ao anatrehanao izay mampisaraka atsika, fa sofa nalefanao Jesosy. Sokafo ny masonay dia ho azonay tsara ny toeran'i Jesosy, ny toerana hoe kay ve mato anay ary ampy tsara voavonjy anay izay nataonao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay. Tompo mamangia anay, raha mbola tsy niraisinay zany dia ho raisinay, raha efa niraisinay zany dia tena ho azonay bebe kokoa ary tena hoe ho raiko piti aminao zay. Mampandinika anay ianao amin'ity androan'ity hoe hatraiza anga ny fitiavanao, ny fitiavanay anao. Tompo ianao no miasa ao anatinay tsirairay avy, manavao anay amin'ity anio ity miasa feno hoe matoky anao zahay fa manohy ny asanao ty anatinay ianao fa namasina dia atonga ny fiainanay misy antoka, misy tena hoe mandeha amin'ny sensany tsara, fiainana mandrakizay miaraka aminao no iainanay sy miandry anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Voilà.